Nehemia 9:20. Dia nivory toy ny olona iray ihany. Teo amin'ny kianja anoloan'ny vavahadin-drano no nivory iny tamin'ny andro voalohan'io volana io. Nasain'ny vahoaka nalaina Ezra-pahay lalàna ny bokin'ny lalàn'i Mosesy, izay nandinidy ny Tompo andreo Israelita. Dia nentin'i Ezra-mpisorona izany ho eo anatrehan'ny fiangonana izay nahitana ny lehilahy sy ny vehivavy ary ny zaza rehetra efa mahaino. Nanomboka ny maraina ka mandra-pahatonga ny mitantao vovonana dia teo amin'ny kianja anoloan'ny vavahadin-drano i Ezra ka namaky ny boky, ary nampandrosofina hiaino izany avokoa ny olona. Teo ambony lahim-pahazo vao narafitra ho an'io fotoana io no nitsanganan'i Ezra mpahay lalàna, ary nitsangana teo anilany ankavanana ry Matitia sy Sema, i Anaia sy Oria, ary Milkia sy Masaia. Teo ankaviany kosa ry Pedaia sy Misaela, i Malkia sy Asoma, i Asbadana sy Zakaria ary Mesolama. Dia nanokatra ny boky teo iomasin'ny vahoaka rehetra i Ezra, sady ambony toerana noho ny daholobe. Ka rehefa nosokafana izany dia nitsangana koa ny vahoaka rehetra. Nisaotra ny Tompo Andriamanitra lehibe i Ezra, ary nanandra-tanana ny vahoaka rehetra ka namaly hoe Amen. Avy eo izy ireo dia niondrika sady niankohoka nitehi-tany teo anatrehan'ny Tompo. Dia nitsangana indray ny olona ka samy nijanona teo amin'ny toerany avy, ary ny Levita ry Josua sy Bani, i Serebia sy Jamina, i Akoba sy Sabetai, i Odia sy Maaseia, i Kelita sy Azaria, i Jozabad sy Anana ary Pelaya dia nampianatra ny vahoaka ny lalàna. Novakian'ireo Levita ireo mazava ny boky mirakitra ny lalàn'Andriamanitra, sady novoasany koa ny heviny ka azo tsara ny teny novakiana. Nitomany ny vahoaka rehetra teo raha nandre ny tenin'ny lalàna. Noho izany i Nehemia gôvernora sy Ezra mpisorona sady mpahay lalàna ary ny Levita izay nampianatra ny olona dia niteny tamin'izy rehetra hoe: voatokana ho an'ny Tompo Andriamanitrareo ity andro ity, koa aza malahelo na mitomany. Dia hoy indray Ezra tamin'ny vahoaka: andeha mody ka manaova sakafo tsara sy misotroa zava-pisotro mamy, ary mba hanatero anjara izay tsy nahavoatra. Satria voatokana ho an'ny tompontsika ity andro ity, koa aza malahelo, fa ny hafaliana avy amin'ny Tompo no herinareo. Nampangena ny vahoaka rehetra koa ny Levita ka nanao hoe: mangina ianareo, fa voatokana ho an'Andriamanitra ity andro ity. Dia nody izy rehetra mba hihinana sy hisotro, ary hanatitra anjara ho an'ny sasany tsy manana, ka nanao fifaliana lehibe. Azony tsara manko ny teny izay nampianarina azy. Ny andro manaraka dia nivory teo amin'ny Ezra-pahay lalàna ny loham-pianakaviana Israelita rehetra sy ny mpisorona ary ny Levita mba handinika bebe kokoa ny tenin'ny lalàna. Dia hita ny voasoratra tao amin'io lalàna izay nampitain'ny Tompo tamin'ny alalan'i Mosesy io, fa tokony hitoetra amina trano tomboka ny Israelita mandritra ny fankalazana ny trano tomboka amin'ny volana 7. Izany fankalazana izany koa dia tokony hampandrenesina ny olona ka hanaovana antso avo mitety amin'ny Jerosalema sy ny tanàna rehetra. Asaina mandeha any an-tendrombohitra ny olona, aka sampan'oliva volena na maniry ho azy, sampandrotra, sampandrofia
ary sampan-kazo be ravina mba hanaovana trano tomboka. Dia nandeha naka ratsan-kazo ny Israelita ka samy nanao trano tomboka ho azy, teo an-tampon'ny tranony na teo an-tokotaniny na teo an-kianjan'ny tranon'Andriamanitra na teo ankahalalahana akaiky ny vavahadin-drano na teo ankahalalahana akaiky ny vavahadin'i Efraima. Eny, nanao trano tomboka sy nipetraka tao anatiny avokoa ny fiangonana tsy vaky volo dia ireo olona tafaverina avy any an-tsisin-tany, ary nisy fifaliana lehibe tokoa tamin'izany satria tsy mbola nanao toy izany ny Israelita hatramin'ny andron'i Josoa no mankaty. Isan'andro hatreo amin'ny andro voalohan'io fankalazana io ka hatrany amin'ny andro farany dia novakiana ny teny tao amin'ny boky mirakitra ny lalàn'Andriamanitra. Naharitra 7 andro ny fety, ary tamin'ny andro fahavalo dia nisy fanompom-pivavahana famaranana nivorian'ny vahoaka araka ny fanao.